Arirarira, izao mitantara anareo mieno. Izy mivady. Indray andro dia nisy mpivady iray niaina teo amin'ny samaizimaizy no sady latsaka ambany toerana. Saingy nanana izay ilainy rehetra izy ireo manodidina azy. Indray alina nefa dia nitsangana tamiko ilay ramatoa ary nanaitra ny vadiny. Fa misy inona hoy ilay rangahy? Nisy feo nanaitra ary nilaza tamiko hoe mandeha any eny an-tampon'ny tendrombohitra ny avaratry ny trano. Noho niposaka ny andro dia lasa ilay ramatoa ary gaga tokoa izy tao an-tampon'ny vohitra raha nahita toerana mazava tsy mitovy amin'ny saman-jombona misy azy. Faly dia faly tokoa izy ary lasa aingana namonjy ny vadiny. Andao hiala aingana ity toerana mando sy manjombona ity hoy izy. Ao ambadiky ny tendrombohitra dia misy toerana sady mazava ny kanto, tsy mitovy amin'ny eto mihitsy no sady tsara honenana. Andao ary. Nanaiky ilay rangahy ary lasa teny amin'ilay toerana notsidihan'ilay ramatoa izy mivady. Nanorom-ponenana teo izy ireo ary nanamboatra trano lehibe. Indray andro raha nandalo teo ny Zanahary dia nifanena tamin'izy mivady ary nanontany azy ireo hoe inona no ataonareo eto? Eto izahay no mipetraka hoy izy ireo. Misy olona mitovy aminareo ve mandalo eto koa? Tsy misy fa izahay irery no eto. Mandrafeta ary azo, ataovy mitovy aminareo ary rakofy amin'ny akanjonareo. Ho tonga lehilahy sy vehivavy mitovy aminareo izy ireo ary ianareo no hanjaka amin'izy ireo. Nanaraka ny sosokevitry Zanahary ilay rangahy ka dia nandrafitra azo mitovy aminy izy ary niampiakanjony. Ny ampitso dia lasa olombelona ireo azo voarafitra ary niteny tamin'izy ireo izy mivady hoe izahay no nanao anareo, noho izany dia izahay ny lehibe sy mpanjakanareo ary dia nanaja azy ireo ireo olona vaovao. Taty aoriana dia nananjanaka telilahy izy mivady ary noho efa lehibe izy ireo dia nakavady 12 avy tamin'ireo vahoakany. Noho nody mandra nefa ilay mpanjakalahy dia tsy mifankahazo ireo zanany ary niady fanjakana. Nalahelo mafy ny mpanjakavavy renin'izy ireo raha nahita ny fifandirana teo amin'izy telilahy ka maty ny alahelo. Noho ny ampony dia nanao toetra tsy zaka ilay lamatoa ka tsy nantady izany reto rahalahiny ary dia lasa nandao ny tanàna niaraka tamin'ny vahoakany avy. Ny iray ny anavaratra ary ny iray kosa ny anatsimo. Izany no natombohan'ny fifindra-monina voalohany. Angano, arirarira.